Miarabanao ry namana malala manaraka izao fandarana tiantsika izao amin'ny fofeny fitiavana dibodiboky ny hafaliana dia mitsidika ny tokantranontsika any amin'ny toerana misy antsika rehetra ary mandray ny tananao am-pitiavana ary manasa koa manaraka ny hafatra sarobidy izay omen'Andriamanitra ao antsika mitady any Jehova amin'ny fo rehetra. Ao amin'ny Zakaria 7:12 miverena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana ny fanantenana. Anio no anambarako hoe amena roheny ho anao aho. Hanorina anao roheny aho. Hanorina antsika indray Andriamanitra. Mitady an Jehova amin'ny fo rehetra. Noho ny fahotana dia manalavitra an'Andriamanitra isika. Noho ny adalana dia manalavitra an'Andriamanitra isika. Noho ny fomba ratsy izay ataontsika dia manalavitra an'Andriamanitra isika. Ary fantatr'Andriamanitra fa tsy vitantsika ny hanatona azy amin'ny herin'ny tenantsika samy rery. Fa mila ny hery avy amin'Andriamanitra isika mba tonga antsika hanatona azy mba ho mpandresy. Manana teny fikasana avy amin'ilay ny aino antsika isika dia Jesosy Kristy izany fa izao afaka ho mpandresy ianao, afaka ho mpandresy miaraka amin'Andriamanitra. Tsy maintsy mikolokolo ny finoana nefa isika. Mikolokolo ny finoana sy ny fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra. Ary fikolokoloana io dia vokatry ny fananantsika hery. Inona ilay hery? Ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy masina. Ny olona tsy hanjaka ny fanahin'Andriamanitra zany eo amin'ny lafo ny ara-panahy dia olona tsy azo edikevitra, tsy manaiky resy lahatra, ary olona izay mampifandray an'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Mampivady ny fiarahana amin'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Ho tonga zavatra rehetra amin'ny fiainantsika Andriamanitra raha velantsika hiasa ho an'ny tenantsika. Katsao amin'ny fo rehetra Andriamanitra. Aza zarazaraina amin'izao tontolo izao ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Mitala ho fatratra amin'Andriamanitra amin'ny fo mahitsy sy ny fanahy mangorakoraka fa tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsinona. Ambarao amin'i Jesosy izay ilain'ny fanahinao marina, izay tena ilainao. Ambarao amin'i Jesosy aza mirehare noho ny fahatsaranao sy ny talenta anananao ary ny fahaizanao fa zava-poana eo amin'Andriamanitra ireny. Mitady an'Andriamanitra amin'ny fo rehetra. Tsy an'Andriamanitra isika raha tsy azy manontolo. Mo mahay manompo tomporova isika? Tsia. Ny anankiray ho tianao, ny anankiray ho alanao. Sokatra masina miteny manao hoe manome toky Andriamanitra, omeko fo vaovao ianareo. Fanahy vaovao nataoko anatinareo, ongotako aminareo ny fonofo. Fo vato azafady, ongotako aminareo ny fo vato ary omeko fonofo ianareo. Ny fon'ny Kristy meny antsika. Fo izay mieritreritra sy mifantoka mandrakariva amin'ny famonjena antsika. Miverena amin'ny ary. Andeha hiverina amin'Andriamanitra isika. Isika izay efa nanandao azy, efa niala taminy, vokatry ny fitiavan-tena ny fahotana, ndao hiverina amin'Andriamanitra. Ka ny fo amam-panahy ny tenantsika iray manontolo dia hiaraka amin'Andriamanitra. Aoka izany fanapahan-kevitrao amin'izao andro farany iainantsika izao, ny momba antsika rehetra, ny tokantranontsika rehetra dia atokana ho an'Andriamanitra. Inona moa no soa azontsika raha mahazo an'izao tontolo izao isika noho ny fizarazarana amin'Andriamanitra kanefa verintsika ny mandrakizay antsika. Ary inona no atolontsika ho takalo miaintsika? Tsy aleo ve manapa-kevitra hiaraka amin'Andriamanitra manomboka androany? Dia ny fotsika rehetra ho an'Andriamanitra, izy no hiteny amintsika hoe tsy azo atao ty, tsy mety ty, ity ny tokony ataonao, ity mety aminao satria zanako ianao. Tanteraka aminao zany, mandraisa fanapahan-kevitra fa ho an'Andriamanitra manontolo isika. Ndao hiaraka hivavaka. Jesosy tompo tsara misaotra anao zay fa noho ny fitiavanao dia afaka nandray lesona sarobidy. Atolotra ianao ny fonay rehetra Jesosy, anjakao ny fonay ho anao manontolo izahay.
amin'ny anaranao no anonana ny vavaka. Amen.